ifampahedy ifampivavaka ao anatin'izay. Ny antony natongavana androany dia hoe entina mbavaka daholo ny filatsako sy ny kandida ary ny fitondranam-bavaka zany dia anisan'izany ny fitondranam-bavaka ny fanaovana ny taratasy rehetrarehetra. Io ny misy an'le ramatoa anankiray iny miteny hoe tsy mitenin'ny olona zay teneninao ihany Jesoa zay saika ho ataonay taonga mangataka an' Jesoa zay. Fa le izy androany mahafantatra reo mpanao gazety mahafantatra mihoatra lavitra noho izahay fa mariky ny fatahorana zao zavatra zao ary tena hoe fanaovana tsinitsinina zon'olombelona nge le zavatra rehetra any zo hivavaka zo hivory zo andeha hivezivezy eraky ny tanàna aty be horirika ve no andeha hivavaka ny vahoaka ho an'ny kandida Antananarivo renivohitra hatrany Ambohijatovo feno tandro filaminana be dehibe eny amin'ny esplanade eny amin'ny 13 mai tandro filaminana be dehibe eto amin'ny Magro tandro filaminana be dehibe ary averiko le zavatra nitenenina teo tamin'ny colonel Diouf teo hoe farfeluny valitenin'ny préfet satria ny antony ozy izy tsy ahafahanay manao an'le hetsika eto androany dia alefa makany Magro Tanjombato commune Tanjombato zany dia hoe satria misy bureau-mpanjakana manodidina eto aiza misy bureau-mpanjakana eto manodidina eto samy mahita nareo aiza bureau-mpanjakana tena désorienté zany le préfet satria désorienté dia mena baiko tsy mifanaraka amin'ny zavatra mifanaraka amin'ny lalàna zay nge afaka tsy nangataka afaka tsy nanaja ihany koa hoe fa fifanajana nanaovana ny taratasy napetraka teo aminy hoe misy fitoam-bavaka zay atao amin'ny Magro be horirika dia mampafantatra anao izahay fa afaka tsy nampafantatra anazy zay fa fifanajana zany ka rehefa tsy mifanaja dia aleo vahoaka zany no ametraka an'izay fanajana sy fanajana zay. Androany mitondra ireo olona reo androany manao fitaovana ireo mpitandro filaminana reo any manera Madagasikara be dia be ny ilana mpitandro filaminana arova mivoaka sy mifananany fa tsy maharo an'izany amin'izao fotoana izao mpitondra fanjakana maty ny any Martsopoy maty ny any Sakara maty ny any Toliara maty ny misy manao kidnapping sy etsepita tafika etso misy olona maty zao anaty tambary teo sa nandalo teo ny maraina be dia be ny olona maty na ny fananany very misy olona voatifitra voaviana tratry ny tifiriny Jula satria manao cash point izy nitiky tena tenena anatin'izay ny asa tokony ho ataony ny mpitandro filaminana hiaro mivoaka sy fananany tsy vita défaillant zany défaillant mpitandro filaminana ary rehefa défaillant mpitandro filaminana défaillant mpamehy baiko azy dika zay ka raha ohatra ka rehefa tsy mavita ny asany izy aleo anaovany olona mavita ny asany aleo ataon'ny olona zay maharo mivoaka sy mifananana fa Antananarivo aloha zao ny mahasarotiny antsika rehetra satria ty renivohitry Madagasikara io lalàna resahana io tsy natao tsy ho hajaina zany io samy hitatsika eo manaraka reny moa dia nisy fampiatsoana ny mpifidy amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanohitsay izahay avy to amin'ny fanoherana dia nanokana fotoana androany fotoam-pivavahana angataham-pitahina ho an'ny kandidanay sy iza moa izany fa président Marc Ravalomanana izay tapa-kevitra hanavitra an'ity tanànatsika ity zava-misy moa araka ny fantatsika rehetra ary ampahafantarina ny vahoaka malagasy fa sy leken'ny préfet ary naniraka an'ireto zandary sy miaramila ary polisy zareo andeha hanakana anay zany ny zavatra tianay ambara aloha voalohany izahay dia tsy olon'ny fikorotana satria tsy zone rouge io tsy olo arnekely fa tsy zone rouge zahay tsy olon'ny fikorotana ary izahay koa dia mitanjona anak'Andriamaso ny filaminam-bahoaka zay ny antony anaovanay izao fanambarana izao mba tsy ho lazaina hoe avy aty amin'ny fanoherana no mitondra ny fikorotana fa ianareo vahoaka malagasy rehetra no mitsara hoe inona re toko ny fahotana mahafaty
inona ny tsy fanarahan-dalàna ataonay raha ato amin'ity propriété privé ity zay clôturé no ivavahanay hangatahanay fitahina avy amin'Andriamanitra. Ny tena marina resaka politika io fantaratasina alefan'ny préfet feno birao mpanjakana eto amin'ity toerana ity. Zay no tsy azo ananovana an'ilay izy. Raha jerentsika aiza eto no birao mpanjakana eto, dikan'izay tsy marina re tompoko fa resaka politika, fatahorana avelo, fatahorana ny mpanohatra izany, satria tsy zakany zao fitondrana izao ho lasa ny fanoherana ny tanàna Antananarivo. Ny anay tompoko dia zao, jereo reo fako manodidinareo, ny mahamay anay dia hanavotra an'ity kapitaly iraisantsika ity. Zay no mahamay anay, jereo sa feno abadiky miaramila feno fako ity. Ny aratsy ny lalana, ny fikorotanana eto amin'ity tanàna ity, ny rano sy ny tsy haiko tsony zay ny mahamay anay. Ary ambarako eto fatapoko fatapirenena vonina izahay hiatsika fifidianana, ka sao dia atao fikorotanana ty ka hamoanana fifidianana. Azafady na hametsarana PDS indray eto amin'ity tanàna ity. Zay ny antony nahatonga anay dia nahatonga anay hoe mijerana zay filaminam-bahoaka zay, na dia tsy rarina satria tsy jaune rouge io zavatsy io ary zahay le hivavaka no antony nahatongavanay teny. Fa raha tokony ho izy, raha zao fahamarony mpitandro filaminana zao aloha, tsy tokony nisy tapaboso be dia be tao Auxiliary tao, tsy tokony nisy kidnapping be dia be eto raha, fa lasa le force koa anaraka anay isan'andro no baiko omena azy, averiko ndray no baiko omena azy. Ka izany mahatonga ny fanapahan-kevitry n'Androany io hoe mba tsy ho tompony fikorotana zahay fa ambarina vahoaka malagasy mitsangana isika ry vahoaka malagasy. Vona izahay handrotraka ny kandidaturanay amin'ny alalan'ny président Marc Ravalomanana ho an'ity capitale iraisantsika ity. Fanapahan-kevitry ny préfet resaka fifidianana no antony hivorianay tao amin'ny Behoririka hanao fotoam-pivavahana angatahana amin'Andriamanitra amin'ny fametsarana hoe kandida avy aty aminay fangerana. Fa tsy hiverenana intsony zany le resaka fanataonay tany amin'ny Behoririka iny fa tsy maintsy tonga taty amin'ny Seny zahay. Inona ny antony? Ny antony tompoko dia tokony andraikitra voalohany amin'ity fifidianana ity ny Seny ary mahaleo tena tanteraka izy. Ka amin'ny fahefana izay nomeny lalàna azy izay zany ary amin'ny fomba fijerin'ny Seny hoe hikarakara fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ampilaminana izay dia nanapa-kevitra izahay eo anaty zareo satria tena nahatsapa re tompoko zahay fa very zo tanteraka zahay avy aty amin'ny fanoherana, satria fantatsika ary fantapoko fantapirenena raha ny olona mpanona zao fitondrana zao manao fihetseketsehana ao Antananarivo dia mahazo alalana. Fa raha izahay kosa vao mba hivavaka amin'ny toerana privé clôturé dia tsy mahazo alalana. Ka araka ny teninay tamin'ny Seny teo zany dia napetranay fahendren'ny Seny izay zavatra izay mba hitovy ny fitondrana sy ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra azo atao ny kandida rehetra eto a Madagasikara fa tsy eto Antananarivo ihany. Tsy hita moa izy ity fa izahay reto dia solombavambahoaka, fa solombavambahoaka tsy mahazo miteny
miboaboaka ny Madagasikara tsy mahazo miteny any amin'ny district hafa. Zao ndray koa fa madika koa ny baolina. Lasa le candidat eto amin'ny commune anankiray eto tsy mahazo miteny eto amin'ny commune koa izy fa findra any amin'ny commune hafa any Tanjombato. Ka tsy hita marina inona ny tokony hataon'ity fitondrana ity. Zay no itenena koa fitondrana malemy mampiasa force zany. Firenena raha manana ity. Aoka ny zavatra atao mba eo fanapahan-kevitra atao mba hifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa tsy abadibadika hoe député eto ianao tsy mahazo miteny aria, ianao koa maire eto na ben'ny tanàna eto tsy mahazo miteny eto, tsy mahazo manao ninona eto fa aria amin'ny tanàna hafa ndray koa commune hafa koa. Zay zany dia miandry zahay io androany ny valiteny avy amin'ny senifa hivory anao fivoriana zareo zao dia raha riva zay manome zany. Le zany fanamafisina ny voalaza zay akory tsy hoe mitaraina fa zay mitaky araky ny lalàna satria mazava tsara mihitsy ny voalaza ny lalàna zany ao amin'ny 2015-020 article 8 dia fahefana feno anana ny senia ny mametraka araka itsy andraiky ny senia ny mametraka tontolo milamina mba ahafahana manatanteraka fifidianana mirindra sy andraisan'ny rehetra anjara ary mitovy. Dia nitaky an'izay fandraisana andraikitry ny senia zay tety zany. Ary rehefa natao moa ny fifampiresahana dia milaza fa hivona senia ary ame valiteny anay amin'izay fandraisana andraikitry ny senia androany any izy dia efa mihazy valiteny zay hoe inona ny mety hoendrika fandraisana andraikitra zay takiny lalàna aminy satria fahefana fenonana ny senia mametraka tontolo milamina manodidina ny fifidianana mba ahafahana mizotra am-pilaminana an'izay fifidianana zay. Dia miara-maheno eo zany tsika hoe inona ny andraikitry ny senia zay koa mbola tsy maintsy hitako koa zay any amin'ny préfecture hoe inona moa zany le asainao tsy ahafahana manao an'le hetsika milaza izy fa misy instruction permanente mihitsy any inona le izy mba ahafahanay manao ataky an'le izy amin'ny conseil d'état sy ohatr'izay izy dia mitaky araky lalàna zany zay io zao fa tsy hoe sanatria kory hoe asakatsakana ny ery dia hoe lasa nandeha mitaraina na mitorina inona fa mitaky ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena.